Salamana salamtsika rehetra. Raha resaka kely mahakasika ny sakafon'ny vehivavy mitondra voky sika amin'ny tiany ity. Betsaka ihany vehivavy mifadifady, be fadifady amin'ny sakafo rehefa mitondra voky, fa tena zava-dehibe ny sakafo omena vehivavy be voka satria manino izy nareo? Loharano fototra hananganana vatana, saina ho an'ilay zaza dia ho an'ilay reny koa nefa izany. Ny sakafo manan-karena protéine ny voalohany indrindra, ilaina amin'ny fanamboarana ny taova maro samihafa ao amin'ilay zaza sy ny reny. Ohatra amin'izany ny atody, ny hena, ny akoho amam-borona, ny trondro, ny tsaramaso, lentilles, godro. Rehefa mety hoe voamaina ny voanjo dia ilaina avokoa hitondra protéine ho an'ilay reny, dia iny no manome ilay zaza ao am-boga. Ny sakafo manan-karena fer sy acide folique, marina tokoa fa rehefa mandeha misafo eny amin'ny tobim-pahasalamana dia mahazo an'ilay pile fer, misy fer, misy acide folique, dia mahazo toa mihinana an'iny isan'andro satria toromarika izany fa rehefa andeha hiteraka mety hisy ny fahaverezan-drà dia miaro be anao reny fer sy acide folique ireny. Izao anefa manampy hisorohana ny anémie izy io, ilay fahaverezan-drà, fa na izany na tsy izany ny sakafo koa dia misy fer, acide folique. Ny ravina maitso ireny, ny anatsonga, ny anamamy, ny anandrano, ny atody, ny hena, dia mahazo toa mihinana voankazo maina ireny, ilay raisin sec, graine de sésame, ny voanjo, reto ilay ataontsika hoe farine complet, rehefa hoe totom-bary, ireny zany ilaina mihinana azy. Ny manaraka dia izao, ny sakafo manan-karena amin'ny vitamine, resahana foana io, ny voankazo sy ny legioma ataovy izay hihinanana azy fa sasao madio mba tsy hitondra aretina hafa indray satria hohanina manta ny mahatsara an'ireny. Ny voankazo maro isan-karazany, ny karaoty, ny beteravy, ny voatabia, ireo ilay sakafo sy legioma maro loko reny ilaina be lehibe ho an'ireny mitondra voka. Farany resahako aminao ny rano sotroina aza adino fa tena ilaina betsaka ny rano sady anadio no hoaina satria aza adino fa rano ny fototry ny aina dia mila manao an'izay tsika. Ray litatra sasany ka hatramin'ny 2 litatra no omena azy. Rehefa mangatsiatsika ny andro dia mety mihena izany, tsy maninona fa mizara misotro rano dia misotro tsikelikely ny fanao azy. Aza tonga dia misotro gorotana be mihitsy fa tsy dia tsara loatra izany. Fadio ny toaka ny zavatra misy alcool rehetrarehetra, ny sigara tsy resahako, ny zava-mahadomelona tsy resahako, fa misy koa vehivavy bevoka tia misotrosotro labera zay, metimety hoe mahabe nono io, tsy atoko teraka olana io, soko mangina ireny, dia mila mitandrina. Ho resahantsika manaraka ny hoe inona ny sakafo mahabe nono mba tsy hijaly ny zaza teraka. Amin'ny manaraka ary resahantsika izany.